dia matsapitsapy fa mila anao ny fiainanay Andriamanitra. Ianao mihitsy Andriamanitra no ilainay ameno sy ikasika ny tsirairay avy ahafahanay tonga eo amin'ilay ivo tianao ionana amin'ny tsirairay avy Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Manaiky tanteraka izahay fa ianao no afaka hitarika anay Andriamanitra. Asandratray mivavaka amin'izao fotoan'izao Andriamanitra, asandratray ny fisaorana izahay rehetra samy anandratra fisaorana Andriamanitra, ny amin'ny zavatsoa, ny amin'ny zavatra rehetra nampandalovina teo amin'ny fiainanay, satria fantatray fa matoy ianao mampiatrika anay zavatra anankiray dia misy vokatra tsara tokony andrandrainay ao Andriamanitra, vokatra tsara izay efa hitanao Jesosy Kristy, vokatra tsara izay andrandrainao ihany koa Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra anao izahay, misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra Jesosy. Izahay rehetra samy anandratra fisaorana amin'izao fotoan'izao, tsy avelanay anginy ty efitrano ty fa fenonay fisaorana. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny maraina, misaotra Jesosy ny amin'ny atoandro, misaotra Jesosy ny amin'ny hariva, misaotra Jesosy ny amin'ny andro, ny amin'ny rivotra, ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra Jesosy ny amin'ny teny, misaotra Jesosy ny amin'ny famonjena indrindraindrindra, misaotra Jesosy ny amin'ny faneom-pitiavana. Misaotra Jesosy fa tsy manary ianao ary tsy mamela irery ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Aleluia, amen, amen. Amaky ny teny soratra masintsika amin'ny Salamo 400 Salamo 400 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Irahantsika rehetra mamaky raha sitraka ao Salamo 400 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaoran'i Jehovah ry fanahiko, Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra ny fitafianao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka rairaindrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho hirany sy ny lelafo ho mpanompony. Amen. Mahagaga ny asanao Andriamanitra ray, lehibe ianao Andriamanitra ray. Mbola vao ny teny manambara nataonao fotsiny Andriamanitra no renay maika fa rehefa tena tafahoana sy tafakambana aminao zay Andriamanitra, na ny endrim-piderana voky ny vavanay ary Jesosy, dia amin'ny tontolo hafa mihitsiny, satria ianao no manome anay teny, manome anay saina, vava-saina izay tsy hainy favalo resena na toerana nomenao anay Andriamanitra. Jesosy eo, atolotray anao ny fiderana tsara indrindra, dia ilay fofy ny fankatoavana, fofy ny fitiavana, fofy ny fanekena. Tsy menatra izay Andriamanitra androany, manamafy indray ny fanoloran'ny tenanay Andriamanitra eto anatrehanao. Raisao fotoan'izao Andriamanitra, daoka ny fanay masinao nitarika ny tsirairay avy, ahatonga anay eo amin'ilay toerana tianao ahitana ny tsirairay avy, amin'ny anaranao Jesosy. Aleluia, amen. Ataontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy, asio tehaka mafy ho an'i Jesosy androany. Amen. Dao sandratsika ny amin'ny tanantsika, vavakintsika dia tena ho fenotsika hetaheta vaovao ty anatintsika, satria Jesosy dia manavao isan'andro amintsika koa ny famindram-pony, fahasoavana. Dao tsy ataontsika tahaka ny vavaka tamin'ny maraina akory, ny hafanampontsika manonona ny anaran'i Jesosy amin'izao arivo izao, fa tena hoe feno fifaliana, feno fankasitrahana. Tompo tonga eto anatrehanao zay Jesosy, faly satria novonjenao, faly satria nomenao tombonandro indray, ka androany Jesosy tsy avelanay hisongona anay ny vato, fa androany tonga zahay satria zay ilay olona no arinao, hideranao. Androany asandratray ny aminao ny tananay Jesosy, ny fonay ravoravo amin'ny fitondranao, tsy asianay na dia kely akory ara Tompo, fa nomezantsiny ianao eo amin'ny fiainanay, fa izay mihitsy Jesosy dia ho vavolombelon'ny fahatsaranao isan'andro san'andro. Androany tena hoe mitsikia amin'ny Jesosy ianao androany, aoka ho fifaliana no entinao aminy eo amin'ny fanatrehana androany Jesosy, afaly izay manana anao Tompo, afaka miala amin'ny zavatra rehetra, afaka foanana ny zavatra rehetra, fa ianao kosa Jesosy tsy afaka esorina aminay mandrakizay. Ianao no arena sarobidy indrindra, ary atonga izay amin'ity arivo ity dia tena faly izay Jesosy, satria fantatray fa ianao koa efa niandry anay teto androany, fantatray fa ianao koa efa dodina Jesosy ny fandray aminay, ny resaka aminay, ny anitsy anay, fa hikarakara anay koa Tompo. Faly izay tonga eto amin'ny fanatrehanao, avotsitray ny zavatra rehetra, tsisy avelanay akantoeranao zany Jesosy, fa ianao no ako mpanjaka, ianao ako Tompo fiainanay tsirairay avy, ary ny aminay rehetrarehetra dia manambaran'izany. Eto ny toerana indray hipoahanay eo amin'ny fanatrehanao
fantatra ianao Jesosy anambaranay fa tiana ianao Jesosy ary mihoatra ny zavatra rehetra dia maniry ianao zay misaotra Jesosy fa fantatra fa efa eto sady ianao tsapanay ny fanatra ianao tsapanay ny famanginao faly zay Jesosy manana anao dia rainay eto ny anaranao ary tsisy anarana hafa omena voninahitra ankoatra ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ilay tokana misolonainay teo amin'ny hazo fijaliana misaotra Jesosy miankoky izahay mitsaoka izahay midery izahay alleluia dia hitoetra eo amin'ny fanatra ianao tompoano iriny foko dia hipanjinitra ny vonina ianao iankoky eo an-tongotrao laza hoe te hitoetra
Oh
fantatro favovonjy ianao raha misy lasy izao dia izao mbola ihany izao sy ianao le solo akaikinao ho hitantsy toy ny masoandro mivalika me ny marina ho amarinina mahery fo izany no tiako andraisany ahy niady tsara nanamarika tanga aza manay fa zanaky ny ray ao fifaliana ny an-danitra raha hoavianao fiadanam-po fantatro favovonjy anao raha misy lasy izao izao mbola ihany izao sy anao ho hitantsy toy ny masoandro mivalina raha marina ho amarinina zany no tiako andraisany ahy niady tsara nanamarika tanga fa zanaky ny ray ao fifaliana ny an-danitra fifaliana ny an-danitra fifaliana ny an-danitra fifaliana ny an-danitra raha hoavianao fifaliana ny an-danitra fifaliana ny an-danitra fifaliana ny an-danitra Dao tiaka mahafanj Jesosy tsika dia mahazo toerana tompoko azafady. Voninay teo an Jesosy rery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto ndray andro izay indrona rary aho zany dia nitoepoky tao anatin'io indrona rary nisitran'i Jesosy io no tiako hijoroana vavolombelona tsy ilay fanasitranana loatra no tiako hozaraina aminareo tsy hoe kely na tsisy dikany ilay fanasitranana fa ilay toe-po izay ampianarina antsika eto isan'andro. Izaho zany avy niasa tany amin'ny faritra ny alatsinainy dia tokony dia hoe hamonjy sekoly ny talata narary ahako tonga avy any amin'ny faritra dia talata io be asa be mihitsiny dia ny arivana io tsy maintsy hiverina hiasa any amin'ny faritra indray dia misy mpiara-manompo ato manao fotoana amiko ny talata maraina dia ozy ahako miantso anazy ny ariva
andeha ody tatia zaho a tsy salama sy VKL ho za fa mety tsy ho tonga sekoly fa mba vonjenao a mifampiantso kely tsika dia za be asa be dia any amin'izay toerana misy anah no vonjenao a fa za koa ny ariva tsy ho hitanao eo fa mbola andeha asa any amin'ny faritra dikan'izany a excuse daholo fa kamo te atoro maraina satria hoe mbola hiasa be mbola andeha any amin'ny faritra dia hoe tsy aleo veloha makaina fenao marary dia tonga tany an-trano indray a rehefa avy mivavaka dia hoe fa maninona moa vitako daholo ny atao rehetra afaka mandeha any amin'ny faritra fa ny amonjy sekoly ny tsy vitako amonjy sekoly ihany aho dia lasa tonga namonjy sekoly kay tao amin'ny sekoly reto nisy vavaka ho an'ny marary rehefa nandeha ny vavaka dia mety ho sitrany ianao eto izao ho sitrana rehefa ny an-dalana na rapitso na ohatr'izany dia napetraka teo amin'ny faritra marary ny tanana dia lasa nandeha avy eo avita ny fotoana sekoly dia nandeha ny asa dia mbola tsy sitrana teo fa teny an-dalana makany amin'ilay faritra nanomboka na eny fanasitranana niverina teto Antananarivo ny lakamisy sitrana tanteraka tsy naheno ininona izay moa izany ilay toeko ray hoe nanao an' Jesosy ho second plan na farany mihitsy ary nahazo lesona tamin'iny rehefa nandeha teny indray ny fampianarana dia tokony Jesosy ny alohan'ny zavatra rehetra tonga indray ny fotoana anankiray tonga teto Antananarivo indray andro latsinainy tena hoe narary nanomboka narary tenda be nanomboka ny sepitra ny kohaka dia efa tsy tao tsony le hoe tsy hamonjy sekoly fa tsy maintsy mamonjy sekoly ara-pitso fa mbola be asa be ary andeha ho any amin'ny faritra ihany koa ny ariva tsy nisy fiara nefa tamin'izay fotoana izay ny condition taloha izany mbola tsaratsara nefa kamo fa condition ty rehefa novain'i Jesosy ny tao am-po tsisy fiara tsisy ininona lavitra mbola misy mandeha tongotra miaraka amin'ny sakosy tonga namonjy sekoly maraina ay koa nisy vavaka ho an'ny marary indray tamin'iny vavaka marary dia lasa nandeha raha maha olombelona raha tokony satria za hanao voyage ny ariva tonga any amin'ilay toerana dia miasa ny tontolo andro dia miverina indray ny alina an'iny dia tonga eto dia miasa olona marary zany mandeha voyage tokony ho reraka akotratra ny fatigue général ako na mitombo ilay aretina latsinainy talata ako vita mivavaka dia najanoko sirop no nividiana ho anaty tsy nohaniko tsony lasa nandeha niasa miesepitra mikohaka manomboka mandray taxi borosy ne niala le sepitra ne niala le kohaka verina teto sitrana tanteraka tsy nenafanafoty dia voninahitra ho an'i Jesosy reriany alleluia andao teka mafan Jesosy toepoa tafaverina mahay mametraka ambony ny fotoana izay omen'Andriamanitra fa tsy mikatsaka ilay fanasitranana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ilay fanasitranana ho azy foana alleluia voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ity herinandro ity zany tsapatsapa rano anahy foana ny devoly ohatry ny atraizany alalin'ny ranoko nanao palpitation be atao nefany za tsy mba mpanao palpitation zany tsy za mihitsy zany manao palpitation be dia fanina dia tena miakatra angamba ny tension koa tsy apaikina tension zany 11 76 pulsation nefany normalement les battements de cœur iny tokony any amin'ny 125 any osy izy ianao indray ry devoly za tsy ampitahorinao zany za an Jesosy vao niteneniko an'izay tonga dia ohatrany tena hoe tsak afaka ny apitson'iny amin'izay tokony ho any amin'la nisy olona tokony vangiako zany dia nakany amin'la olona ako dia tsy tafoty moa zany tamin'iny apitson'iny fa natory tany amin'ny zareo dia trano ngeza be mihitsy dia ianao ve osy izy matory eo amin'ny salon tsy maninona mihitsy no dia malalaka be ilay salon vao niditra tao amin'ny salon aloha dia nitsangana daholo ny volotry dia ontiny botifotsy ity zany matory nanomboka tamin'ny fito dia vao mipiako ny jiro dia le ohatrany eto mosa dia lavidavitra ery varavarana fidirana dia terasy manodidina rehatra daholo ny any ambadika terasy rehetrarehetra any dia mipetraka teo amin'ny kanapé natory dia vao mipiako ny jiro dia nalefako tena nitiavako an'le tao amin'ny salon koa tena osy taoko hoe amin'ity andro reto dia ikohaka indray Jesosy androany tena fotoana anankiray tsy maintsy hifanenako amin'i Jesosy indray androany dia
nanomboka telefona moa ny ana nalefako misy fiankohofanao nalefako ny telefona dia vao nandefa ny telefona ino tsy izy nareo zao le eto varavara kto jerefako ohatra le any am'le film le paranormal reny kto dia osy izy ako lakorotany daholo le tery amin'ny sisiny tery dia osy izy ako dry manomboka indray ty satany ty androany za indray ary efa tsy fatany ve fa zange lehibe le atao anatiko noho ny amin'izao tontolo izao hoe mbola tsy miditra anatin'ny sainy foana za mba ampitahoriny amin'izany nefa za reto taloha raha vao hoe na voalavo be io ary wa lasa mitsoka fa tamin'ity nidakany le varavara niozina mihitsy moa le ka le rehetra teraserianany niozina ohatr'izao mihitsy le fa tena tao apoky tena tsy natahotra tena zany tena hoe tsy za le izy tsy fantatro hoe taizana nazoko an'le tsy natahotra fa za de natura sarotaotra raha zany hoe kidodona hoe manakorotana vilany misitisity iny andray ny tongotra rasa miaraka amin'ny anina tomoko ny botifotsiko io mampataotra betsy amin'ny salon fatory ato fa ozina ataoko hoe andro andray dia idiko ny riton zao tontolo zao manomboka miakohaka nanomboka adindray teo le izy nikorotana kdo varavara le aty amin'ny varavarana tena voninahitra any Jesosy tena tsy natahotra tena osy izy impiry moa osy izy matsy an'le devoly impiry moa zay tsy ampitahorinao any amin'ny fitoriana any am-pitoriana ampitahorinao andren'olona rehetrarehetra ka masitika ny olona zany ohatra ny vo andeha hitory zay dia ohatra ny aviavy daholo le olona rehetrarehetra zay sy le rahavavy miara mitory amiko amin'ny ohatra ny hoe impiry moa tsy efa nampitahorinao fa Jesosy mandresy foana fa za le tsy matahotra anao zao adindray izy nikorotana teo foana za napetrako nakotafiko ny lamba ny akohaka diako ny riton zao tontolo zao adindray pile nandeha le hira le hoe tiako mifanatrehanao Jesosy osy izy dia vao nandeha le hira tena lamba be amin'izay tao amin'ny salon tena tsy nisy tsony dia aveo 2 heures atao dia atorokely aho a Jesosy maniera zany atorokely aho a Jesosy fa alao atorokely dia mipiako ary vao nikorotana izy dia mipiako ny jiro nefa normalement tokony apiretiko ny jiro dolo jiro korotany ity fa vao maika mipiako ny jiro fa avy aloha atao sy ataony eo fa testeko koa le atao anatiko e mba hoe ohatry ny ahoana zany tena hoe mahery avy eo anatin'izany tahotra zany dia natory dia tamin'ny 12 indray aho foaza fany amasina vavaka indray ianao lasa indray nakohaka tsy tadidiko tsony moa fa tena voninahitra Jesosy fa tena vitsy dia tena toromaso tena kalma tena petraka tato anatiko le fedanana tsy nitantara tamin'iza tao an-trano hoe ohatran'izao nge nisy tao amin'ny salon ohatran'izao satria fantako fa devoly tsy ho aizakory fa tena efa fahavalo resy tsy mila tantaraina akory zany voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia andao tiaka mahafon'i Jesosy tsika fifantohana amin'ny ao anaty fijonao vavolombelona farany sahiry taty tsira dia anome voninahitra ho an'i Jesosy fa nampatsiavin'i Jesosy tamin'le nisy an'le allemand iny le fijoroana vavolombelona le allemand izy le nijerevantsika teto dia tena azoko be le zavatra niainany satria niaina karazana zavatra kely ohatran'izay dia ohatrany hoe menatra nijoro an'izy hoe sody hoe mizesta nefa ny any tena hitan'i Jesosy hoe nampatsiavin'i Jesosy hoe tsy hitanao fa tsy ianao le izy fa nataoko tamin'olo-kafa koa au fait misy fianarana ataoko izay mianatra fiteny hafa dia rehefa anomboka le fianarana aloha dia hoe ny disponibilité zany ohatrany hoe nametraka foana tao amin'le mpampianatra hoe za misy taona tena tsy eto fa rehefa manao asan'Andriamanitra dia tena tsy namana mihitsy dia ahoana ny condition par rapport amin'izay hoe tiako tenena zany hoe tsy mba aza asiana problème rehefa andeha fa rehefa tonga le fotoana ny poko dia tena tsy voatazona fa lasa dia
dia nandeha ny ina moa ny session anankiray zany level anankiray dia rehefa tonga ny rally dia lasa tena ela any dia tonga avy any amin'ny rally dia examen dia rehefa nandeha ny examen dia mbola misy fotoana tara examen satria tafiditra be tao an-trano no limity ohatrany efa ady ray sisany ananako ny ampianarana fa tena hoe variny eo atongotry Jesosy eo dia taraiky teo dia miazakazaka mandeha mamonjy an'le fanadinana dia ho an'i Jesosy ny voninahitra fa ma jour de promotion tamin'izay dia afaka tamin'izay dia niditra amin'ny manaraka indray dia rehefa nangataka ny misy programme zany hoe manaova exposé dia rehefa hoe tonga zany izay directive izay dia tena tato anatiko hoe izao ny fotoana izarako an'i Jesosy amin'ireto mpiara-mianatra amiko reto dia mivoaka ny thème dia samy manao ny anazy ny sasany ohatra hoe internet ny sasany be da be fanabeazana dia ny anahy tonga dia famonjena no netiko teo amin'ilay olona zany dia rehefa vita mandeha ny exposé dia tapitra ny anjaranao dia manontany amin'izay ny publika izay fantaniana rehetrarehetra hoe ianao zany tsy mahazo mivadika mihitsy ny lelanao fa tsy maintsy hoe voafehanao ilay zavatra resanao dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tena niainako ilay izy nanontanian'ilay olona teo daholo ny amin'ny finoana hafa ahoana ny azahoana famonjena ahoana ny amin'ny famelan-keloka ahoana ny amin'ny fibebahana dia tena hoe nameny Jesosy tolotsaina miaraka amin'ny verset rehetrarehetra voavaly tena hoe adiny ray latsaka teo zany teo alohan'ny olona rehetrarehetra dia niresaka momba an'i Jesosy dia farany tena nakasika an'le mpampianatra sy le olona tao le izy dia izay ny anankiray tena fagakana ho anala izy satria rehefa raza antaniana verina antaniana hoe inona daholo le zavatra nyresana teo dia tsisy tadidiko fa na le ankizy ary indraindray miteny hoe fa inona kio mbola ianarandry aty fa tena hoe Jesosy fanamasina le izy dia tena farany tena farany Miaina nisy fotoana izay moa manana tanàna kely any Ambatondrazaka dia mamboly vary ihany dia nisy fotoana nisy rivotra mahery be dia potika daholo ny varin'ny olona tena hoe à terre dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa ny vary teo amin'ny tanànana rery ihany no nijoro dia tapombava daholo ny olona rehetrarehetra hoe fa misy eny fa ahoana loatra fa tsy azon'ny olona zany le izy Jesosy moto ambadika le izy dia vokatra izay zavatra izay dia le gardien anay izay até lasa nangetahetan'i Jesosy dia tonga tao an-tanàna izy miandry famantarana izy satria misy olona zany efa fantatra mihitsy ny hoe manao ody ratsy izy dia le izy moa misy an'ilay hoe rehefa ratsy ny volonao ka tianao velona indray le izy dia maka anjara eo amin'le toerana ianao izay manana volo tsara zany tsy haiko tsara manazava le izy dia mifotsitra zany le izy lasa mifamadika le sor izy zareo zay dia tena tsy afaka nanao ninina moa le gardien fa ohatrany hoe nananatra an'le olona dia tena anteny olona tsy manana tsisy idiranao fa anaisy ireo olo ireo dia iny moa dia ianao moa nampianatra an'le gardien ny ten'Andriamanitra foana hoe tsy manozona fa vavaka ho anazy dia rehefa taitra le até io tonga tao tanàna indray mandeha dia nitady fanazavana izy dia tonga dia resahana an'i Jesosy dia lasa fotoana sekoly ny fotoananay une semaine tany Ambatondrazaka tamin'izay alleluia alefa ny écran dia alefa ny torten'ny papa sy pasteur zao io manao sekoly asesy eo daholo dia niaino indray mandeha zareo dia tonga indray ny atoandro dia ohatran'ireny milahatra andeha hamonjy sekoly ireny dia mitondra namana dia farany herinandro zany izay tena hoe lasa asan'Andriamanitra dia zavatra tiako ampaherezana antsika dia izao hoe zavatra ny anarako hoe tena dodin' Jesosy amin'ny fanjakana dia tsy tokony ataontsika hoe mianatra tsika na miasa dia mandeha comme ça fotsiny
fa misy ministera napetraka Andriamanitra ho any. Ozy izy Jesosy anareo fanasiny tany ozy izy dia anareo koa fahazava zao tontolo zao. Tokony izany tsika tsirairay avy aminatin'ny sehatra rehetra ny fiainantsika dia mitondra an' Jesosy foana. Tsy secondaire Jesosy fa ilay zavatra ataontsika mihitsy ny tokony hitondrantsika an' Jesosy foana na aiza na aiza. Fa rehefa tena manana lenta-entitsika dia hitantsika mivokatra dia tena hoe ho an'Andriamanitra voninahitra dia tena hoe aza mipetrapetraka tsony fa tena efa ho avy Jesosy. Alohantsika tena miomana na memezan'ny olona raha ny ampianarana hoe nenito koa Jesosy foana nisy zavatra afaka ndraisiny tao dia tena mino fa Jesosy miasa dia makahery antsika rehetra ho Jesosy voninahitra. Izy no vavolombelona farany tena farany amin'ilay tsy ampozina foana vao mitsoreta ame voninahitra ny tompony amin'ny fitondrany izay ikena foana na ahoana na ahoana. Farany teto joro vavolombelona hoe nanao fizahanay mianakavy dia izay mivadiny tsy nahazo dia ny tany tena merina nanao farany teo dia tonga dia tsy nahazo. Zany hoe le zaharery zany sisa fa tsy izay mivady tsony dia mivadiny tsy nahazo ihany. Dia teo ampiandrasana zay zany dia efa nanomboka ohatrany le teo ampiandrasana le mivaly fakomaly moa zany isa maly sa fakomaly tsy tadidiko dia efa nanomboka ohatrany mahamana mahita le situation eo ohatrany tena le nataon'ny tompo tamin'ilay andeha ho any Mahazanga tamin'ilay tany Mahazanga iny zany tokony fotoana nandehananay tany Allemagne dia jerevana ny tomobile mivita tsikelikely vita ny tomobile dia vita le tomobile ka ile destination andehafasan'ny tompo ty any Mahazanga fa tsy any Allemagne hoe taingina roplanina fa le tomobile tokony andehanana tamin'ny Mahazanga no namboarina. Dia tamin'ity herinandro ity zany efa jereva koa efa nanomboka teo amin'ny 2 volana teo ngamana tapohana rano foana io tomobile ilay izaka izay mandeha tapohana rano foana dia andeha hijery dia hoe akany akavalina vizazany ny andrasana hoe mbola tsy mivoaka foana satria tokony hivoaka vetivety dia nanomboka mahita tsy mety amin'ilay tomobile vao mahita tsy mety amin'ilay tomobile dia efa hoe amboarina ity tomobile ity hitondra aizana ity tomobile fa tao anatin'izany zany dia vita ny tomobile dia vao hoe vita ny tomobile dia efa mailo hoe arizany fitondran'ny tompo. Dia tena hoe isaorana an'Andriamanitra ao anatin'izany tena tsy nametsiny fa tena hoe tanatin'ilay izy aloha zany teny adosy deny hoe oentina mbavaka anao le viza faharoa aiza aloha ny tena tianareo andehanana ho ana fianaratsoa hoe tianareo andehanana sa ho any andafy tsinako izay navaly an'le izy satria sady tena te ho any fianaratsoa dia hoe asa fivelomana moa tsy inona ny any ivelany any dia hoe tsy asa ve nefany raha tena hoe kajiana zany zao dia hoe heritona angarangidina zany zao zay tsy ny asa nefa ny tompo tao anatin'izay tena hoe Jehova Jire heritona angarangidina zay tsy nesanay dia tena ny tena zany adosy deny melona hitondrana mbavaka anareo ozy izy aiza ny tianareo andehanana tsy vaovaliko le fanontaniana izy morala satria sady hoe dia mivadiko moa zany pasteur diariny tena hoe mizara roa ny tenanao izy mizarao anankiroa ny tenanao satria tena fantany le izy fa tena hoe isaorana ny tompo zany tao anatiny zany rehetrarehetra zany le hoe refus fotsiny zany fa manina refusenana fa hoe atao anatinao misy fiadanana mipetraka ihany atao anatinao tena misy hoe fifaliana satria zay ny tena hoe any amin'le antom-pisina tena antom-pisina no andehafasan'ny tompo dia mety aminao le any raha any anao voninahitra ho an'Andriamanitra hafahafa kely fa dia zay tay Jesosy andaontsika hitsangana andaontsika hisaotra an' Jesosy tena misisika Jesosy amin'ny planina ny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tena misisika izy asan-drato ny tananao dia andaontsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ireo témoignage maro ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay manome voninahitra anao zay misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra lalovanao navelanao lalovanay tsirairay avy misaotra Jesosy fa ny fiadanana tsy azo avy amin'ny hoe sitrapo tanteraka fa avy amin'ny fahitana ny lalanao sy ny planinao anay tsirairay avy na dia misy ara ny fieverana tsy tanteraka ao anatin'izany misaotra Jesosy ny amin'ny fiadananao zay tafatoetra ty anatin'ny fonay misaotra Jesosy fa tsy avelanao hipetrapetraka izay na any Ambatondrazaka raha fa tsy maintsy mamonjy fanan'olona tsy maintsy mijoro jiry sy fanasina ary manaitra anay ianao Jesosy tsy hipetrapetraka fa anambara ny fahatsaranao foana satria efa kaiky ny fanjavonana misaotra Jesosy fa mampianatra anay ianao amin'ny alalan'ny toe-po ametraka ambony ny fanjakanao maninona tokoa moa Jesosy rehefa hoe manana fotoana amin'ny directeur na amin'ny directeur général dia tsy mahazo tara satria directeur général fa rehefa aty amin'ny sekoly dia se permettre zay indraindray hoe
sekoly io afaka mijery directa, afaka manaraka rehefa avy eo, na afaka tara fa tsy hisy berety. Misaotra Jesosy fa tao anatin'ny témoignage teo dia averinao ny fahatakarana tsirairay avy fa ambony lavitra ny fotoana ionana aminao, ny présentiel. Na dia misy zavatra vonina azo raisina raha eto dia tsy any amin'ilay zavatra vonina fa fametrahana ambony ny fahatakarana fa misy Andriamanitra miandry eto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy fa ianao koa no misintona amin'ny fifantohanay, tsy ho any amin'ireo fihetsiketsehana maro ataon'ny devoly, satria ny devoly dia efa fahavalo resy, tsy liona ny devoly fa mierina tahaka ny liona, ary tsy hijery liona ny antsonanay fa hibanjana anao ilay tompo finoana sy mpanefa azy. Misaotra Jesosy fa rehefa mampitodika ny fifantohanay izahay iankoka aminao dia afaka mangina ny rivotra rehetra eto amin'izao tontolo izao, fa afaka mahita ilay fitsarana izay nomenao izahay. Jesosy mankasitraka, misaotra ny amin'ny fierovanao ny toe-ponay tsirairay avy Jesosy. Misaotra Jesosy fa isanandro dia mitarika anay foana ianao hiombona aminao ary hijoro vavolombelonao. Misaotra fa ny situation rehetra eto amin'ny fiainanay dia afaka mangina izany rehefa tafajery anao izahay. Jesosy raiso anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ianao irery nanao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao itiaka mafia ho an'i Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mbola faly miaravantsika indray tonga soa tao amin'ny fandrian'Andriamanitra vavaka antsika. Misaotra Tompo ny fitiavanao anay, izany rehetra izany Jesosy vokatra ny fitiavanao, ary tsy ilay izany Tompo natokavanay eto fa eo aminao. Matsiaro ny teny Mosesy manao hoe tsy handeha izay raha tsy nitavanao mialo laninay, satria ianao tompony ilainay. Androany Tompo alohan'ny tenenao dia misaotra koa mbola nomeno anjara partage anao any ahafahako mitondra ny teninao sy ny fitiavanao makasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Afaka mipetraka antsika. Matsiaro ny teny mpanao salama manao hoe ny fierena ho an'ny avo indrindra dia monina eo amin'ny aloko ny tsito. Amen. Maro ny toerana tsara fa eo amin'ny fandriandriamanitra ny tsara indrindra. Dia fatokavantsika eto dia matsiaro ny teny Jesosy amin'ny Jaona toko 4:4 manao hoe tsy misy olona hoy Jesosy mahay manantonay. Tsy misy olona mahay manantonay, any misy olona zany manantona Jesosy fa misy olona mahay manantona Jesosy. Dia nytoizany hoe raha tsy nitao amin'ny ray tsy naniraka ao izy ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Raha jerevantsika raha hoe mandeha fiaratsika dia misy ny olona hitantsika hoe mitondra fiara, dia misy indray hoe mahay mitondra fiara. Raha mitentsika izao dia hoe le mahay ny tiantiantsika koa mitondra antsika. Dia tahakatahaka an'izany koa ny teny Jesosy manao hoe misy olona manatona an' Jesosy fatantsika tsara fa rehefa mandeha Jesosy izy ny baiboly eo amin'ny filazantsara dia misy vahoaka ho izy manaraka azy. Fa izay olona mahay manatona Jesosy ihany no miavaka. Tsy hoe mahazo zavatra fa miavaka. Amen. Be dia be mantsy ny olona mitadin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra, fa misy olona mitadin'Andriamanitra mandriamanitra azy. Amen. Matsiaro ny tantara Mosesy. Rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy dia hoe ianao irako hanafaka ny zanak'Israely any Egypta. Dia hoy Mosesy manao hoe iza moa ao izy izy ho any ao Farao hitondra ny zanak'Israely voaka ho any avy any Egypta hozy izy. Dia valy teny Jehovan'Andriamanitra hafahafa izy sy ny temanao zao zaho izy ombanao, ary ny ahafantaranao fa mombanao izy rehefa mivoaka avy any Egypta anao dia nitondra zanak'Israely hanompo nareo eto amin'ity toerana ity. Le zavara nangatany Mosesy sy mivalin'Andriamanitra fa le fanompoana eo amin'ny tendrombohitra Sinay. Amen. Misy zavara zany tian'Andriamanitra tsy le hoe raha tonga eo ohatreny Farao dia inona hoanany satria zao ny alako tary. Hoy Andriamanitra manao hoe mombanao izy fa zao ny fanompoko dia hanompo anareo amin'ity tendrombohitra anankiray ity. Rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra teo zanak'Israely araka ny ten'Andriamanitra tamin'ny Mosesy rehefa tanteraka le izy dia hoy Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe teneno ny olona hozy izy fa hidina fa hampiomany ny olona anatin'ny ateloana hozy izy. Dia voalohany asevo izy ireo anatin'ny andro voalohany sy andro faharoa anamasitena, avy eo anasany fitafiana. Dia amin'ny andro fahatelo izy izy dia asevo vonona ny olona na koa hoe asevo miomana na hoe vonona ny olona fa hidina. Amen. Hito anao be dia be ny olona manatona Jesosy dia tiako anao anamasitena aza mavenina le izy.
amen. Ninona zavatra mety mahatonga fahamasin'Andriamanitra mety tsy tanteraka aminao ahitsany fatantsika ny ilay izy. Misy zavatra fatantsika fa indray ignorentsika. Amasiny matonga Andriamanitra roa andro manamasina, zany hoe mavesatra be le fanamasinana ny eo atren'Andriamanitra. Amen. Dia faharoa manarakaraka an'izay manasa ny akanjo izy. Eny fatantsika tsara fa ilaina madio. Fa tena le manamasina ihany koa, manadio ihany koa dia ny fontsika, ny saintsika sy ny fieritretintsika. Amen. Fatantsika koa io tsy misy fotoana mama ny teny manao hoe tadidiko tsara fa ampianaran'ny tompo tamin'ny alala mama manao hoe raha misy hoe lozy teniny mety manao zavatra mafy sy eo amin'ny fiainanao izy teny averinao mafy izy dia manao fanatitra ho an'ny olona satria eo mivoaka ny origine anao izy satria raha tsy nisy iny dia tsy mivoaka ilay izy. Zany hoe zany tena marina be ilay izy satria misy fotoana mizavatra amin'ny hafina fa reny indraindray ninin'Andriamanitra mpandalovina mba ahafahany mahafantatra hoe mbola misy an'ity ao anatiko ao. Amen. Mila diovina reny tonga eo atren'Andriamanitra. Amen. Fa hitanao rehefa tonga eo anao dia miavaka mihitsy. Tsy hoe azo zavatra fa ahita ny fanatren'Andriamanitra. Ary zany na tonga ny Mosesy ny teny manao hoe rehefa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe ty vahoaka ty dia firenena mafiatoka hozy izy fa mandehanareo mandeha mankano zay fa ny anjely koa ny irako hozy izy hiaraka aminareo any. Dia ny olona rehefa tena tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra tsy miteny hoe zay zany fa ozy Mosesy manao hoe sakosy aoka zay tsy andera sy ny tavoanao no mialolalina anay. Satria rehefa tena tsapa tena Andriamanitra diavintsika tiako mitenanao reo zavatra zay diavin'ny olona io tsinitsininy io. Amen. Fa indraindray tsika tonga eo Andriamanitra mahita hoe hoay ianona mijodra volombelona foana fa maninona za dia zao matsiaro ny teny Jesosy amin'ny Jona 4:5 manao hoe zany ny ataony mba haizany toetra azy fa izy efa naalala zay tokony ataony. Amen. Rehefa tonga eo anao misy zavatra ataon'Andriamanitra eo fa mifantoha anao amin'ny Jesosy. Fantareo navoan'ny mpianatra tonga ny Jesosy ny teny tamin'ny Jona 4:5 dia zao nahita olona be dia be ny mpianatra, nahita hoe 3 andro tsy sakafo, nahita kely vola, nahita hoe bandikely ihany manamoaka sakafo teo fa sy zay mety nisy fananafina. Dia le bandikely koa amin'io mofo 5 avy eo azandrano madinika. Azandrano madinika ozy ny baiboly anankiroa. Dia lasa mifantoka tamin'izany ny mpianatra fa tsy mifantoka tamin'i Jesosy fa zao Jesosy hanao zavatra. Amen. Mihoatra lavitra izay saintsaintsika fa aokantsika hifantoka amin'i Jesosy. Dia matsiaro ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintena 2:2 Korintena 2:2 zafady hoe hoy izy Paoly apôstôly manao hoe maranoko ny teny 10:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny aran'i Jesosy Tompo. Fa raha mahatoky koa Andriamanitra ny teninay taminareo dia tsy henona tsy fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay notorinay teo aminareo dia izao Silasy ary Timoty dia tsy heny sy tsia fa aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen ho vonin'Andriamanitra amin'ny ataonay amen. Rehefa tonga eto anao mifatoha amin'ny Jesosy zay tenin'Andriamanitra atao eny fotsiny dia amen dia misoran'Andriamanitra. Amen. Fa mihoatra lavitra izay heverinao efa noman'Andriamanitra anao amin'ity androany ity. Amen. Mahita fiainao androany dia hita ny voninahitran'Andriamanitra fiainanao hivavaka antsika misora tompony amin'ny teninao fa eto anao tianao zay tompo hifankahita aminao ary tianao zay anana fiombonana aminao ary tianao zay hifantoka aminao. Tsy hoe kory slogan nampianaronay manao hoe Jesosy avy Nazareta ny lainay fa tena iainao mihitsy ny androm-piainanay tompo ho tsapasainay zay ny tompo amin'ny androany ity. Misaotra sady Jesosy amin'ny androany ity fa androaninao tompo ho hitanay tsirairay ary sokatra mifonay hitoerinao amin'ny lalan'ny teninao. Makasitraka sady Jesosy ny amin'ny fahatsaranao sy ny fitiavanao ataominao tsirairay ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Tia tanana mavobetsika ho an'i Jesosy andrasantsika ny tena amin'ny lalam-panompon'Andriamanitra. Alleluia. Aoka izay rehetra tonga atao trano ika mafy hoe alleluia. Nampitondra teny Andriamanitra atao tamin'ny alalam-panompony fa mila miomantsika fa hidin'Andriamanitra na ihany koa hoe iseho Andriamanitra na ihany koa hoe anao zavatra Andriamanitra. Tena akaikinao ila miomana hoe fa zay miomana ny tafiditra hoe. Zay voalaza Matthieu 5:20 resaka momba Virginy 5 endry izy
Izay ny homana no tafiditra ho aiza ary ianao inona moa ny tompo izany. Ho fitohizan'izay dia mino fa hiomana tokoa tsika satria ny fotoana ny fanatrehana dia fotoana ny programa n'Andriamanitra. Izao voalaza ny asany apôstôly 2:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera nambenana tao an-trano maizina ary ny fiangonana naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy. Nampidirina tany an-trano maizina Petera dia avy hatrany dia nivavaka ho an'ny Petera ny fiangonana. 9:40 minaran'i Jesosy fa Petera naharitra nandondona ihany ary rehefa nivoany dia nahitany Petera tao ivelan'ny vavahady ny fiangonana ka talanjona hoe maninona amin'ity alina ity mody aty ianao. Azontsika ve zany? Nangataka ihany ilay fiangonana alina io fotoana io nangataka ilay fiangonana fa rehefa nivoaka Petera ny alina dia tsy nampoiziny zareo Petera hivoaka ny alina. Ho teneko amin'ny fomba hafa ilay izy. Mino fa ny zavatra nangatahan'ny fiangonana dia izao hoe Andriamanitra ianao mahita ny Petera fa any amponjy izy vavaka izay mba ho tafavoaka avy any amponjy izy. Amen. Ka sy tompo ny fony procureur ny fitsarana efa midy amin'izao alina izao fa rapitsy vao maraina mino izay Andriamanitra fa pahita fitiana aneo ny voninahitra ao ianao LP mihitsy no azo ary iseho ny fagagana iaiko izao tontolo izao fa tena Andriamanitra misy mandondona izy izao toy izy le rôda reny rôda reny mantsy manaitra ankizy vavy izy tamin'izany amin'izao izy pasteur rôda olf tsy azonao kely izy nandondona le tovovavy i Petera ny ao tokotany ao toy zareo rapitsy izy vao mivoaka fa tsy androany. Misy olona zao manatrika eto hiteny Andriamanitra tandremo ny sainao lasa hoe dre zany jobily zany any amin'ny Desambra zany vao iseho fa androany Andriamanitra mampaniraka ny mpanompo be deaibe hiteny aminao fa vao migadona ny teny dia migadona ny valiny. Somayenteaka ho an'Andriamanitra. Asan'apôstôly 2:19 ary noho ny efa moaka azy Herôda dia natory teo anelanela miaramila roalahy Petera tamin'iny alina iny tonga dia feno pisy fiadanana tonga dia natory nitongilina teo amin'ilay miaramila niaraka tamin'io. Dia voafatitra ny gadra roa izy ary nisy mpiambina ny tranomaizina teo am-baravarana 9:5. Dia nivoaka Petera ilay navoaka ny anjely nanaraka ilay anjely tsy fatamarina iny ary tiaton'ity anjely ity sao de vision ary zao le rangaha ao amponjy efa avoaka tsy mino fa efa mivoaka le fiangonana mangataka tsy manam-po fa miala ny fangatahana ny ala ny fanomezana ny valany ka androany na ny mpivavaka na ny entina mbavaka tian'Andriamanitra hiomana fa vao milatsaka ny vavaka tonga ny valany. Manasanao hitsangina tsika hivavaka tompo aza velo varim-barina fa vao miteny ianao natao hitrangy eo ny eo ilay teny. Misy olona zao manontany ato rehefa tapitra izay dia teneniko ilay izy. Misy olona zao miteny manina nefa Petera dia eo ny eo dia manina nefa ny anaty ela be azarara iny zay fa le Petera resina aloha dia atao voatry ny eo ny eo zany izy manomboka androany fa manome message Andriamanitra fa ohatr'izay ny ao am-pony. Amen fotsiny. Alleluia. Mety tsy haiko inona le tsy nentina tonga n'le naohatrany tsy eo ny eo fa Andriamanitra androany mampahery antsika miaraka eto vao nangataka ny ala ny fangatahana ny ala ny famoahana. Tsy ny andro procureur fantatra sy tsy fantatra sy hozy Andriamanitra hoe zany fantatrareo ary androantsika tsy hitady fanafahana fa angeta mpanafaka. Ao fontananao tenen'Andriamanitra tompo tsy tokony ho variana fa amin'ny fotoana itenenanao dia marina ny teninao. Amin'ny fotoana ivavahanay iainonao vavaka anay no fotoana amalinao anay. Zavatra angatahana Jesosy araka izany teny mpanairana zany hatramin'ny fotoana napetraka teny ambava-mpanomponao teo mila miomana izay manamasy tena manamasina ny fonay manadio ny fonay fa hidina ianao iseho ianao manatrika ianao ary ny zavatra ho ato anao dia mifanaraka amin'ny teny izay omenao. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa fotoana androany ahafany mifankahita amin'izany voninahitra ao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka mavy ho an'i Jesosy tsika andray ny teny apetraka any aman-dreny mavampanompo nonakoraka ho an'i Jesosy.
Au nom de Jésus. Et nous savons que toutes choses contribuent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nyantso izay iantsony ianao raha tiatsika ny zavatra rehetra iara-iasa asoa atsika dia militsika manaiky amaly ny antso mpanahafana an' Jesosy arakaraky ny famorany fanahafatsika endrika aminy no ahatonga ny zavatra rehetra iara-iasa aso ho amin'ny programa tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika any amin'ilay destin na ilay anjara voatendry zay no manin'Andriamanitra ho atsika averiko ny zavatra rehetra dia efa vita meloa fa seho ara-potoana fotsiny. Raha miresaka eto ny Baiboly mikasika ny hoe fikasana dia manambara manakaiky kokoa amin'ny dictionnaire ny amin'ny hoe planina na projet. Zay rehetra tian'Andriamanitra zany dia natsono amina projet avy aminy. Misy antso ary misy projet. Dia hitantsika tamin'ny teny frantsay teo fa ny antso dia amin'ny fotoana no isehony. Fa ny projet kosa efa vahaomana tao amin'ny lasany mandrakizay. Efa tao amin'Andriamanitra taloha fanondrenana izao tontolo izao. Andriamanitra dia mikasa sy manana projet ho an'ny olony. Efa ela tao am-pon'Andriamanitra zany. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra tsy hoe any an-danitra izy ny antso anao fa eto an-tany izy ny antso anao. Amaly ny fikasana hitovy endrika amin'ny zanany mba anamoran'Andriamanitra ny programa mpanehoana ny sitrapony amin'izay anjara voatendry voafaritra rehetra prédestiné dikan'izay efa melohany nahatongavanao teto ambony tany ilay anjara voatendry sy voaomana ho anao avy aminy. Romanina toko 9:20 nitendrentsika hitovy endrika amin'i Jesosy. Zay aloha zany ny ao am-pon'Andriamanitra voalohany. Mifanendrena efa nataony meloha. Zany hoe melohan'ny fisianao teto an-tany dia efa tanteraka tao am-pon'Andriamanitra nanendreny anao ho amina asa anankiray. Fa rehefa tonga eto an-tany aloha dia miantso anao ndray izy hikonfirme an'izay zavatra efa vita tany amin'ny lasa mba aseho amin'ny ankehitriny
arak'izay tao am-pony raha teo izy ny baiboly. Zay fantany tao aloha nantsony. Zany hoe ny anjara voatendry dia efa vita meloha. Ny fahalalany ianao efa taloha zay nataony amin'ny Jeremia, fony ianao mbola tsy nitorotoroana tao akibony neny no efa fantatra. Misy zavatra zany tompoko ao anatsika tsirairay avy. Ary io zavatra tian'Andriamanitra tanterahany eo fiainantsika io dia tsy misy idirany amin'ny fahaizantsika mandamina sy ny fahaizantsika mandahatra, fa miseho azy amin'ny faneketsika amaly ny etaetany hitovy amin'i Jesosy, anahaka an Jesosy. Raha mampiasa an'ilay suffixe après alohan'ilay hoe verbe connaître sy destiné Andriamanitra, dia mametraka izy ny fisian'ilay anjara voatendry ao amin'ilay destin tia nitondrananao ho vita mialohan'ny fotoana nahaterahanao. Io ilay resaka nataony tamin'ny Jeremia, fony ianao mbola tsy nitorotoroana tao an-kiboniny eny nefa fantatra, dia nitendreko anao izy izy ho mpaminany ho amin'ny firenena. Zany hoe ny fisian'ny fanompona dia talohan'ny fahariana. Ministera zany dia nikonfien'Andriamanitra amintsika mialohan'ny fotoana natao amboaka atsika. Mbola tsy nitorotoroana tao an-kibo izy nefa nanakinan'Andriamanitra ministera. Ao anatin'ny ministera 5: ny profeta, docteur, ny mpaminany, mpampianatra, evangeliste, pasteur, ary koa apôstôly. Dia ozy izy ety izy tsy niteny hoe no amarininy meloha, tsy niteny izy hoe pré-justifié, tsy niteny koa izy hoe pré-appelé, fa ozy izy hoe eto atany ianao no antsony, fa ny destin anao efa vita melohan'ny fotoana ny antsony ianao. Raha miresaka sika mikasika momba ny hoe mahalala antsika Andriamanitra dia mahatsiaro ny bokin'ny Genesisy ahako. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy dia miteny Andriamanitra hoe ary Adama dia nahalala any Eva. Dikan'ilay hoe mahalala eto dia midika hoe ohatrany hoe manana fifandraisana lalina taminao Andriamanitra mialohan'ny fotoana natongavanao teto ambony tany. Nahalalanao. Ohatrany hoe ny lehilahy miray tamin'ny vadiny dia nampita voa ao an-kibony natonga azy anananaka. Ohatr'izay. Zany hoe misy voa avy amin'ny ray ao anatinao mialohan'ny fotoana natongavanao eto ambonin'ny tany, fa miandry ianao amaly an'ilay antso mpanahafana an' Jesosy ilay izy vao active. Awa. Zany no mahatonga antsika mampianatra isan'andro mampijoro anao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ahafahan'Andriamanitra mahazo aina mamoaka an'ilay fahatsarany efa nataony ao anatinao, azo hitarafana ny fisiny eo amin'ny fiainanao sy amin'ny alalanao eto amin'ity tany fandalovany ity. Halleloja! Miantso anao Andriamanitra amina viana mazava. Miantso anao Andriamanitra mba hahafahanao misitraka eo amin'ny tontolo voafetry amin'ity tany ity, ny mandrakizay izay efa nomaniny tao am-pony mialohan'ny fotoana teto ambonin'ny tany ianao. Tsy kisendrasendra ny maheto an-tany ianao. Ny fahafahanao mandamina ny fiainan'ny ankonanao dia misy fetra, satria amin'ny fotoana anankiray tian'Andriamanitra hitondrana ny zanakao, dia na ianao raha tsy mahafantatra hoe inona ny tian'Andriamanitra mbola ilana azy, satria izay no hifandraisany manokana amin'ilay Andriamanitra izay nanao azy sy namorona azy. Ka ny fiainan'ny olona anankiray dia sarobidy eo mason'Andriamanitra, tena sarobidy eo mason'Andriamanitra. Dia resaka kely aho hoe inona no hifandraisan'ilay voalaza teo hoe manahaka an' Jesosy sika, vao mahazo ain'Andriamanitra ao anatin'ilay fiantsoana, nantsontsika hanahaka an' Jesosy. Dia rehefa manahaka an' Jesosy sika dia miara-miasa aso ny zavatra rehetra amin'izay. Zany hoe ny zavatra, ny tsara an'Andriamanitra, averiko, ny tsara an'Andriamanitra rehetra
eto amin'ity tany ty dia miafina ao ambadiky ny faneketsika tena amoaka sy aina ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Nareo atao hoe vokatry ny fanahy. Atao anaty baiboly dia misy sarin'olona anankiray izay nanondro an' Jesosy. Tena ohatran'ny hoe fiainan' Jesosy. Atao anaty baiboly. Andray ohatra an' Josefa. Josefa navaritry ny ralahany. Ohatran'i Jesosy, ny ralahany ihany koa namadika azy, namarotra azy Jodasy. Tsy tonga teo amin'ny anjara voatendriny Josefa raha tsy nandalo lalana maromaro. Fa ny zavatra hita teo amin'ny fiainan'i Josefa dia lehilahy nametraka ny sitrapon'Andriamanitra ho ambony izy na dia mafy aza ny zavatra natrehany. Nankahalazy ny ralahany. Nendrikendrehany Potifara izy hoe nandry tamin'ny vadiny. Kanefa izy nijoro hatramin'ny farany sy nametraka ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra ho ny loloaviny mandrakariva. Dia hitantsika ny zavatra nitranga fa nahilika izy ny gadraina izy fa nefarana ny tany amin'ny tronina ihany sy tany amin'izay lalina tian'Andriamanitra ahitana azy ihany. Ka ny projen'Andriamanitra ho an'ny olona manahaka ny Kristy rehefa mivoaka avy ao anatin'ny antom-pisinao ny fahaveloman'i Jesosy dia manomboka mahazo ain'Andriamanitra ninninona tsarotra atrehanao hitondranao any amin'ny fandresena faharatapony. Mba fantatrareo inona no nataon'ny ralahany an' Josefa voalohany rehefa hoe ho vonondry zareo izy. Tapa-kevitra zareo fa tsy handatsadra azy dia natsipony tao anaty vovo izy. Ao anatina siterna anankiray ny vovo izany tokony ho feno rano. Fa ny zavatra nahavariana dia zao rehefa natsipy tao anaty rano Josefa dia niritin'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga ilay vovo dia maina. Izany hoe foana ny antom-pisian'ny vovo rehefa natsipy tao Josefa. Raha tokony hoe izany vovo feno rano. Fa Andriamanitra hoe ny olombelona tsy velona ao anaty rano fa trondro no tokony ho velona ao. Ka rehefa atsipy tao anaty vovo Josefa dia tokony ho dobo izy sy maty tao. Fa matoa velona izy dia vida le vovo. Ary rehefa natsipy tao anaty lavadrano Josefa dia efa nesoron'Andriamanitra meloa tao izay zavatra rehetra mety hamono azy. Talohana nipazana an'i Josefa zany dia efa niasa Andriamanitra tao anaty lavadrano. Zay lela zay ko aminao hoe zavatra rehetra dia miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra Josefa. Josefa nandray vision avy amin'Andriamanitra. Nampahitan'Andriamanitra izy ny soro-dalana ilan'Andriamanitra azy hamonjy ny firenen'ny Kanana sy hamonjy ny Egipta. Firenena roa ny tao an-damosiny Josefa. Zao anefa ny zavatra mitranga. Tsy ho tonga any amin'ny anjara voatendriny mihitsy Josefa raha toa ka tsy misy lalana ahafahan'Andriamanitra mamoaka azy. Diky fa natoinona mafy ny sedra lalovany dia azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra melo azy satria tian'Andriamanitra ho tonga any amin'izay tanjona ilany azy ny zanany rehefa mety aminy. Tsika tsy natao hikajo eo fomba hoana ny lalana hitondran'Andriamanitra anao. Fa ny zavatra azo antoka dia zao tsy maintsy tonga any amin'izay ilany ianao rehefa manomana ny toe-ponao sy ny toe-panahinao iaino sy anaraka ny sitrapony. Zavatra azo Josefa tao na hoe endrikendrena aza dia hijoro amin'ny fahamarinana. Na tonga aza amin'ny fakapanahy dia nijoro izy. Ny toerana nisy azy tsy mora fa natao andevy tany Egipta izy. Raha ny tokony ho izy tokony masoandro mahiratra ho an'i Josefa ny hoe eo akaiky ny vadin'ny Potifara hitondra ny anarana hoe Potifara 2. Andevy lasa nahazo laka tao amin'ilay toerana. Promotion zany raha ny hita maso. Fozy Josefa sanatria amiko fa ny Andriamanitra manana ny anjara voatendry voamana tsara lavitra ho ahy. Fa tsy anaika ny andohalika eo anatreh amin'ny fakapanahy sy ny faharatsiana rehetra fa androso iaino ny feon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ny zavatra azony Josefa natao dia nandà faharatsiana izy fa nijoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Fa ny lalana tsy azony Josefa averoka hoe ho aiza ny hitondran'Andriamanitra azy. Fa izy kosa nefa efa nampahitana meloa ny zavatra tsy maintsy hitranga any aparany ny amin'izay antom-pisina maha Josefa azy.
dia hozy izy Andriamanitra tonga ny dingana voalohany na tsy tao anaty lavadrano izy. Dia izy Andriamanitra alohan'ny anipazana an Josefa ao anaty lavadrano hoe soroko aloha le rano amin'izay tsy doby Josefa. Ohatra mahita ny Satana zany mitondra fitaovam-piadiana, ohatra ny hoe mitondra basy izy, fa efa niesoron'Andriamanitra daholo mibala. Noho izany mampatahotra fotsiny izy ohatra ny mahery vaika be le paozin'le arma, efa tsisy bala ntsony eo anatiny fa mivide n'Andriamanitra. Sarangatsy marety haika ao n'Andriamanitra. Andriamanitra manao zavatra précalculé mialohan'ny fotoana ampidirany zanany. Avelon'Andriamanitra andalo ny zavatra rehetra. Nahoana na tsy ekeny sainao azy, fa toa fanohatra amin'izay hitany masinao sy heveriny sainao. Ny zavatra mitangy eo amin'ny fiainanao androany, meo voninahitra ilay tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Meo voninahitra izy aza miova mihitsy, fa izy tsy lavitra fa eo ny tanany. Misy zavatra iarovany ianao fa tsy voatery ho takatry ny sainao, fa misy lalana ratsy mandalo eo ianao tsy tonga any. Aza mieritreritra niditra ny tanàna Mazanga tsy tia nambovy ny raha manesy zany. Tsy maintsy lalovanao na tianao na tsy tianao. Noho izany lalana afaka niseho. Halleluja. Fa miprograma efa vita meloa. Halleluja. Ka io ady lalovanao tsy hahafaty ianao zany io amin'ny anaran'i Jesosy. Navarotra ny Egypta azy ianao, mety ratsy be eo masinao zany, fa tsy hanova ny projet n'Andriamanitra zany fa lalana fotsiny. Vao mainka azy ampetiny programa notanteraka satria ahatonga anao any amin'izay lalana tia nitondrana sy ahitananao any amin'ny farany. Azadino ny tenin'ny Jobe, velona mibanavitra ary miandry any aparany izy hijoro eo amin'ny vovoka. Problematsika kristianina tia ahita Andriamanitra nazava amintsika ny dingana rehetra lalovantsika. Andriamanitra dia Andriamanitra souverain. Mifeny zavatra rehetra izy. Ka na dia io zavatra ratsy miseho amin'ny fiainanao io azy, vitan'Andriamanitra mamadika an'io ho planina tsara sy bonheur ho anao. Zay tsy vita ny fitiavan'i Jakoba rain'i Josefa natao azy no nitondran'ny fahakalany rahalany azy lavitra. Averiko. Zay tsy vita ny fitiavan'i Jakoba rain'i Josefa natao azy no nitondran'Andriamanitra an Josefa tamin'ny fampiasana ny fahakalany rahalany azy. Jakoba tian'i Josefa, fa tsy mety nitoeran'i Josefa ho amin'ny ela loatra, satria Andriamanitra manana programa ho an'i Josefa hamatsy firenena. Noho izany raha ny sitrapon'i Jakoba dia tsy lafo mihitsy Josefa, kanefa raha tsy navarotro lafo Josefa tsy tonga tany amin'ny anjara voatendriny. Dia hiteny aminao fa ampiasain'Andriamanitra ny circonstance, ny situation, ny zavatra mitaga rehetra, ohatrany hoe lalana mifanohitra amin'ny eritreretin'ny sainao zany, fa nefa rahan'io tonga any ianao. Tonga any ianao. Zava-gatsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra. Zao fotsiny ataovy azo antoka ny ao anatinao. Fa ianao dia olona manahaka an'i Jesosy. Rehefa jereny ianao dia olona be fitiavana. Rehefa jereny ianao dia olona mahay mamela heloka. Rehefa jereny ianao dia olona fanetrentena. Tena ohatran'i Jesosy tanteraka. Ao anatin'ny fotoana tokony hanenony ianao mangina voalohany. Ao anatin'ny fotoana tokony tabadabana ianao ilay olony fahatoniana. Ary ao anatin'ny fotoana tokony adiana ho anao dia tsy manao ninninina avy aminao ianao, fa mamela n'Andriamanitra hiasa ho anao. Halleluja. Halleluja. Raha ny sitrapon'i Jakoba tsy lafo Josefa, kanefa raha tsy navarotra izy ho lafo dia tsy tonga tany amin'ny anjara voatendriny. Ny fitiavan'ny rainy dia niaro sy nitahiry azy tsy hivoaka eo amin'izay toerana misy ny anjara voatendriny. Ny fitiavan'ny Jakoba rainy azy
dia niaro azy sy ny tahiry azy tsy hivoaka ho any amin'izay toerana misy ny anjara voatendriny fa ny fankahalany rahalany azy no nitondra azy nakany amin'izay toerana tian'Andriamanitra hitana azy. Ka ny fahavalo sy ny fankahalany azon'Andriamanitra ampiasainy indray nitondranao any amin'ny projet tian'Andriamanitra isy ianao ao am-pony rehefa tonga ty an'Andriamanitra ianao. Zavatra roa no angatahako, miasasaina raha mbola tsy tsapanao ao anaty hoe ty an'Andriamanitra ianao. Ny fitiavantsika n'Andriamanitra mantsy tsy mitovy amin'ny fitiavantsika olona, fa ny fitiavantsika n'Andriamanitra no tonga antsika atahotra azy, hanaja azy, hakatoh azy, hanao ny sitrapony. Ny zavatra indray tianao atao fanoandriamanitra dia tsy vitanao. Ny zavatra indraindray hevitreninao mihitsy hoe tsy avy amin'Andriamanitra, fa rehefa renao Andriamanitra miteny hoe tia ny lalana kandihana dia tsy mandeha amin'ilay lalana ianao. Aza matahotra ny amin'ny otranga sy zava-misy io. Mijoroa ianao amin'ny fitiavana tsara n'Andriamanitra fotsiny, fa voasoratra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa azo zay ty an'Andriamanitra. Andriamanitra mandamina fotoana sitranga ampetiny zavatra rehetra hiara-miasa asoanao. Io tranga miseho mahakivy ianao io retina mandalo io ady sy fanoherana tsy hainao zany hoe makaiza fa misy inona. Dia ozy Andriamanitra miara-miasa mahasoanao io zanako, atao izay tonga ny fonao ty ahy fotsiny. Aza mierikerika fa miplaniko anao, planina tsy hitondra loza fa fiadanana. Za misaina amin'ny farany hatramin'ny voalohany, ary za efa mahita an'izay tsy mbola natao akory. Le mpandahatra endry manan-javatra atao eny ampelantanany ho an'izay mino sy mahatoky azy. Ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ny fahasarotany lalana dia miasa ho ansoanao. Osisy Paoly efa fantany mialoha raha teo no kasainy. Zay le atao hoe amin'ny teny grika ilay izy hoe proginosko, zany hoe midika hoe efa fantany mialoha. Atsarao ny intimitenao amin'Andriamanitra. Fa rehefa mahalala anao Andriamanitra dia mampiampita ny epahany avy aminy ho ao anatinao. Dia zao arakaraky ny androsoanao miombona aminy no ahitanao ny fahatsarany sy ny fisiany heriny ho mihoatra ao anatinao, ny dépassé izay zavatra azonao atao sy ny limitinao. Zay ny mahatonga antsika rehefa mira hoe no limite. Dikan'izay tsy voafetra, fianao voafetra. Fa mifankahita ianao amin'ilay hery mahatsy voafetra azy rehefa tsara ny fifandraisana sy comme misy eo aminareo mianaka. Ianao miresaka amin'izy mamaly ianao dia manomboka ampitainao ao anatinao ny vision-any, dia manova ny sainao izy anana ny sain'i Kristy sy ny fomba fahitany Kristy zavatra. Zay ny mahatonga milaza fa ny fanamboaran'Andriamanitra no voalohany indrindra izy ekenao ao amin'ny tontolo ny fahafenon'ny sitrapony. Avy eo izy manovanao anaka ny fomba sy ny fahatsapana ananany mahandriamanitra azy. Hovainy ny saitsika, lasa misaina tahaka ny Kristy, lasa mahita tahaka ny Kristy ao anaty ady. Zay le voa ampitain'Andriamanitra ao anatsika. Halleluja. Rehefa tafiditra ny voa dia miseho vokatra. Adama ohatra namoaka Adama taranaka avy amin'ny Eva, rehefa tao le voa avy amin'ny Adama. Dia ohatr'izay koa taloha natongavana eto an-tany dia efa nanome voa avy amin'ny Andriamanitra ao anatinao hoentinao miatika ty zao tontolo zao ty. Manao avy amin'Andriamanitra isika eto amin'ity tany ity matoa nataony eto. Zay mahatonga ny Jona nilaza, nareo anaka avy amin'Andriamanitra. Le fandresena tsy avy amin'ny fononao fa avy amin'ny fiavianao. Mahalala tsika hoe avy aiza sika, nareo anaka avy amin'Andriamanitra. Satria lehibe zay ao anatinareo no izay misy eo amin'izao tontolo izao. Le fahalebiazana tsy ianao ny lehibe fa le ao anatinao. Dikan'izay aza mampiombona ny fahalebiazana ho tonga fahalebiazanao. Fa apetrao ny fifankahitanao amin'ny fahalebiazana afaky ny asa eo amin'ny fiainanao satria nataony ho hitanao ny fahalebiazana rehefa tsara ny intimité misy eo aminareo mianaka.
manana voa avy amin'Andriamanitra tsika. Vo lehibe, vo amin'ny fahalehibiazana. Lehibe no ny vola io sy ny heriny. Lehibe no ny volafotsy sy ny volamena. Satria maneho an'Andriamanitra. Zany mahatonga andry Petera. Rehefa tonga saina ny fisiany io vo io ao aminy, dia manomboka mahita ny fahalehibiazana izay ananany no izay zavatra tsy misy tamaso ilay ny hafa aminy. Le malemy nangataka vola, fa sofa tapaka Petera mba afaka nanome zavatra mihoatra. Ka indraindray tsy fisina lalana ahafahanao mifankahita amin'ny fisiny. Hitanao fa tsy zavatra ratsy zany mihitsy. Tsy zavatra ratsy zany mihitsy fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zay ty an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika ho an'ny vehivavy na lehilahy tsy tokony mivaritena no vola na fiara na trano. Satria izay nataon'Andriamanitra ao anatinao dia lehibe lavitra noho izay zavatra rehetra tianao homeny anao. Manan-javatra mihoatra noho ny vola sy ny volamena sy ny volafotsy ary zavatra sarobidy lavitra noho izay zavatra ilain'ny olombelona rehetra eto ambony tany. Dia hozy izy Petera fahasoavana ny anarany. Manan-javatra mihoatra hozy izy Petera ary zao vao tonga saina ny asarobidy ny fisiny ato anato ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Manana voa hozy izy Petera. Dia hozy izy Petera tsy manana volafotsy na volamena. Homenanao aho. Izay menanao hatramin'izay tsy ananako androany, mety nananako omaly. Fa soa androany fa tsisy le izy mba tonga saina hanome anao an'ilay zavatra misy fa mbola tsy nizaraiko taminao mihitsy hatramin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsangatsangana. Halleluja! Tanteraka le faniriana ela tao amin'io lehilahy eo. Satria tonga ny fotoana ny foazany sainy sy ny fony na lalany fa manan-javatra mihoatra noho izay nitadiaviny tao amin'ny Petera homena azy. Mba fantatrareo ve? Le trondro anankiray nasain'i Jesosy nijonon'ny Petera. Jonon'ny Petera tamin'ny fotoana andoava-ketra. Ka ilay koa mampime kely eo Matteo 7:20, 27:20 ka hatramin'ny 27:20 vaketsika any an-trano ny amin'ny fotoana. Fa rehefa tonga mpitaketra dia hozy izy mpampianatra anareo ka tsy mandoa-hetra. Dia hozy izy Petera, mandoa izy, mandoa Jesosy zany. Jereo masino akaikinao Jesosy teto tany nandoa taksa hoe. Fa ianao ve mandoa e? Zao mila miovitsika. Tsy hoe misy teny mahafinaritra antsika dia misy teny tsy tiantsika. Fa aza manao risoriso zany ataovy legal daholo ny zavatra rehetra. Risoriso rehetra tsy mitondra any an-danitra. Hozy Jesosy, okey, andana loavy. Ny vola aloha ao anatin'ny lehetra mbola ngeza lavitra no ny valeur'le trondro anankiray. Fa hozy Jesosy, asehoko anao ry Petera ny zavatra azo ny teniko homenanao mandana. Tsy arato ny ilaina menona lakana. Jono entina dia izay azonao voalohany sokafo ny vavany. Sokafana ny vavany sekely ny tao. Nefa tsy asaky ny sekely no ilaina. Zany hoe tao anatin'ny vavan'ilay trondro anankiray mitovy amin'ny vidina trondro ray lakana. Rehefa ny teny miasa mamoaka anao amina kalitao izy fa tsy manenjika fahabetsahana izy. Tsy quantité fa qualité. Hitanareo aza mihevitra hoe ianao maneho anao VIP. Non, tsy ilaina. Avelao le teny miasa ao anatinao amoaka ny asarobidy ny fisiny le fahalebiazana mba hisy hanomezany hafa voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny fisiny avy aminao. Tsy maretreka hoan'i Jesosy. Avy amin'ny Petera, shio! Natsipy tena tao. Le trondro, sokafa amin'ny vavany. Way, Petera. Tonga sain'ny Petera. Ny trondro nandray anao.
mba ataovy kely hoe ataovy aloha zay ny tronona andray anao nandray anao erina tamin'lonny mba sivo izy moa mahay an'izay kely mba makely mba teny hoe le tono mihitsy mba tiako alefa aloha ao anaty toriteny asio kely banky fohy be ny azo nandrianao maina hatramin'ny fakane ny mpanjoro nandrianao saika tsy omba hatramin'ny lakane ny sakaiza nandrianao ena makitafony solution ny maky nandrianao banky fohy be livraison dia ndony tsikeritreritra raha voaraisinao fotsiny izy jesosy no raisina teny no ny raisina jesosy ny teny tamin'le azo aza misy voavy aminao tsony tamin'ny fakany ozy izy petera andao hoe mba jereko maina ozy petera tompo a tsy aritra ny mantsy izy le voanytenenao maly eny tany jereo fa maina hatramin'ny fakany toy izy jesosy de tsy oatra ninony tiako ataonao fa re tendrombohatry ny akisaka ny an-dranomasina atreo aloha petera mandeha indray petera ihany mandana manjony hitanareo Andriamanitra dia mampiasa ny olona amin'izay mahaliana azy petera ity zany olona liana amin'ny zavatra amin'ny fisehoan'Andriamanitra surnaturellement amin'ny fomba mahagaga dia nefa raha nampetera zany isaky mitazana dia mahitan'i Jesosy mahagaga foana dia isaky mandeha Jesosy dia hitan'i Jesosy hoe manana an'izay vozay ao anatiny petera dia isaky maniraka Jesosy tsy Jaona ny rahany tsy Jakoba nakaiky azy azy reo roalahy reo fa petera foana dia ozy izy petera indray andro amin'izay za masaky fa za fa nahita zavatra be dia be tombo ny finoany no ny fahitany fa rehefa mandray an' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra dia tena miova le izy zany hoe mandray anazy daholo na ny hazo maina raha vao teneniny ny trondro tonga dia mandody denari tsy maintsy lasa banky fohy be mamoaka vola tonga dia ianao zany zao raha mamoaka vola tonga dia dadataonareo ny taditinao voalohany fa ny an' Jesosy mandana fa tondro le izy zany hoe zavatra tsy tafiditra ao anatiny fisainanao mihitsy le solution omeny anao zany mahatonga an'Andriamanitra manafina solution fa mampiariary le position tiany isy anao aloha anahaka an' Jesosy zay ampahitany anao anafo azy toetra le izy fa tsy fanao le izy nay namoaka dia volany iny zanaky Skevy nanaraka ny nataon'ny Paoly fa tsisy fiantraikany satria le tsy fihetsiketsehany aty ivelany fa Kristy maneho anao fa tsy anao te aneho an'i Kristy zay mahatonga ny fanafana an' Jesosy antom-pisina fa tsy programa hoe anova programa mpiainana nahaka ny tompo anao ovay aingana satria tafiditra ao anatin'ny antom-pisitsika ny anahafantsika azy amin'ny famorapanahy amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana amin'ny fitiavana amin'ny fahonona-po fandefena tonga dia hita hoe olona be fitiavana ny olona be fitiavana io voajereo dia tsapanao hoe bolongam-pitiavana mandehandeha koa le raha namaniny zay lalovany mirehetsa daholo ny olona be fitiavana tsy raha tsy maso zany ianao ary ny olona be fitiavana tsara tare jereo any ahy Alleluia ozy izy Jesosy tamikaina voavy namono rahalahy izy toy izy fa maninona ianao ozy izy Jesosy mototra be ohatry ozy izy Andriamanitra raha tsara ny toetranao miramirana ny endrikao le miramirana hita foana miramirana ny ahitananao tena miramirana ianao rehefa le mifomaraina rehefa le alohan'ny atory
le fa raha miala monina amin'ny ao an-trano tadio fa ny any ivelany a atsika nafianana miezaka tsika ny miramirana amin'ny olona rehetra fa rehefa tonga ao an-trano voatahiry ve zay vo miteny kely tonga dia fa misy zavatra midoboka kely miakatra ny feo manahaka aniza mariny tsika ity misy olana Jesosy tsy haiko inona no atao hoy izay no ale fo izy Jesosy mandana oentiny tonga dia misy solution misy vahaolana mivoaka ho azy zany na tsy takatry ny saina azy fa tonga any amin'ny tanjona amen amen manomboka androany a mila manahaka an' Jesosy sika mila maninona hoe mila manahaka an'izy sika mila manahaka an' Jesosy sika voatao ampasan' Jesosy fasana nisy anazy a nasinitra reo vato le rangola zany natevenina zany hoe ny fanjakana mihitsy romanina nanatevina amin'ny varavara-pasana fa soa misy maka ao ny tompo avy eo didinina maramila be dia be manodidina amin'ny fasana tamin'ny tantaran'olombelona teto ambony tany hoe avy nandevina mbola tsisy faty narovana maramila zany Jesosy ny voalohany ary izy mifarany da itetanina mafy be ho an'ny maheritsika amen fa tsy natazona azy mantsy zany amen matonga reo maramila be dia be reo manodidina reo misy zavatra ao ampasana ataovy ohatr'izany a ataovy tena tsapanao mihitsy ny hoe naiza alianao dia misy zavatra tsy maintsy mitranga eo sarangatsy mareteka ao an'Andriamanitra misy zavatra tsy maintsy mitranga eo satria tsy noho ianao fa n'olo ao anatinao mifankahita amin'le situation sy le zavatra mitranga io ane tsy isika ny miezaka hahita ao anaty fanotronana fa Andriamanitra ny mahita sy hita n'le problème ao anaty fanotronana rehefa manahaka an' Jesosy sika rehefa manina hoe rehefa mivoaka le tao am-pasana tsy nilaina tao ntsony le maramila lasa daholy satria sokatra ny fasana tsy tao ntsony Jesosy rehefa foana mifasana dia mbola nareo fa mbola nitao hoe rehefa foana mifasana dia nampitombona telo maramila tsisy tsony fa rehefa foana ny tao a dia nody daholy ry zalahy tsisy tsony teo naray ary zany hoe reo zavatra arakaraky ny asarobidiny zavatra anankiray ao amin'ny toerana anankiray na nepasana azy mahatonga ny fanoherana me mafy kokoa ka rehefa hanao zavatra goavan'Andriamanitra dia militsika mijoro ao anatin'ny fahasarobidiny fiombonantsika amin'Andriamanitra ho sarotiny sy ho sarom-piaro amin'ny fiainam-panahintsika misy dikany matombo baiboly miteny no nefa kitsika kely mivantana eto vetivety any Efesiana toko faefatra ny andiny fadimy amin'ny roapolo fotsiny a dia ny andiny faraiky amin'ny telopolo rehefa avy eo Efesiana toko faefatra andiny fadimy amin'ny roapolo sy ny andiny raiky amin'ny telopolo ko esorina langy misy zavatra tokony esorina ka samy milaza marina amin'ny namany avy ianareo rehetra fa samy isany momba ny tenany namantsika avokoa isika andiny faraiky amin'ny telopolo esorina aminareo folentika rehetra sy ny fahavonirana sy ny fahatezerana ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ny lolompo rehetra Kolosiana toko fahatelo ny andiny fahavalo mbola misy zavatra esorina koa Kolosiana toko fahatelo andiny fahavalo fa ankehitriny esoro zao rehetra zao dia fahatezerana fiafinafonana lolompo fitenenany ratsy teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo Korintiana voalohany toko fahadimy Korintiana voalohany toko fahadimy andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tao jerentsika ina indray le esorina manaraka Korintiana voalohany toko fahadimy andiny fahafito esoriny masirasira ela
mba hovongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy pasika ho atsika. Farany Petera voalohany toko faharoa ny andiny voalohany. Petera voalohany toko faharoa andiny voalohany. Koa esoro ny lolompo rehetra sy ny fiatsaram-belatsy fialonana ary fanaratsiana rehetra. Jereo masonao kaikinao rehefa hoe esory de esory. Zay mahatonga Jesosy miteny esory ho vato. Ny anjaranao manaisotra andreo rehetrarehetra ireo fa ny anjaran'i Jesosy mamoaka Lazarosy. Andriamanitra tsy tia miasa ao anaty maizina fa tsy maintsy mazava esory aloha ho tarafiny. Fa rehefa mitaratra izy mivoaka amin'izay izay tokony mivoaka rehetrarehetra. Zao anie ny tenin'Andriamanitra marina fa tsy tsika. Fa tsika itsy ny tenin'Andriamanitra mba ho marina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny tontolo manimba vo raha tsy esorondro zavatra rehetrarehetra ireo. Ianao manan-javatra sarobidy be dia be apetraka Andriamanitra ao natao fa tsy mivoaka mihitsy le satria tsy esoronao reo. Iza tamintsika ny tena hoe te hinamboanjo dia no antsika hatramin'ny akorany. Ianao zany tia voanjo be mihitsy dia le akorany iny ny anaty tsy androko. Esory aloha le tsy mamy be fa esory aloha le ody makorakora iny. Misy zavatra tsara be ao anatinao, misy zavatra tena mendrika be ao anatinao fa ilana fanadiovana ianao, ilana fiainam-pahamasinana ianao, ilana fiainam-panokana teny ianao mba hampahazo aina ny fanamasina. Mahita androany a? Andriamanitra iasa mahery amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Mahita ho aza androany fa Andriamanitra iasa mahery amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Halleluja! Andriamanitra eto tany izy miantso antsika, tsy tany an-danitra. Fa tany an-danitra izy, tany amin'ny toerana izay nisy azy izy ny nanomana antsika. Mangalatra anjara voatendry ny fijangajangana, ny langa, ny fitaka. Ireo zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, harovo le voa ao anatinao. Ary ny devoly te handravana io mihitsy satria mijoro izy ho tena tonga anao tsy ho voaro ao anatin'io. Zay na tonga ny Josefa, hitantsika tsara Josefa fa tsy nety nanimba ny voany mihitsy izy nandoto ny tenany tamin'ny vadiny Potifara. Ny olona manana zavatra tsara dia mitahiry izany tsy ho simba. Miaina sy mandeha amin'ny fiainana miavaka misy Andriamanitra ary manana azy. Ka ny rehetra mandeha any amin'izay tiany andehanana, ny sasany mandeha boîte de nuit fa ianao mitondra vo tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mamonjy alim-bavaka. Maro mandeha mijery zavatra mahafinaritra ny nofiny fa ianao mandeha mijery izay mahasoa ny fiainam-pananao. Mahamangy anao Jesosy androany. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra, zanako, tiako ianao indray no ampiasaiko amina exploit de réveil manaraka. Tiako ny teniko hitombo betsaka ao anatinao. Misy ny sakana amin'ny fataterany anjara voatendry hozy izy Paoly amin'izay projet rehetra tian'Andriamanitra tao fa efa taloha ela tao am-pokony nitondranao any amin'ny dingana tsara lavitra noho izay tianao ale. Misy olona tsoin'Andriamanitra fa tsy mamaly dia tsy mahita an'ilay projet fa rehefa mamaly ny antso ianao anaka an' Jesosy dia mifandray amin'ny projetn'Andriamanitra. Efa mamboatra ny tsara lavitra Andriamanitra ho anao noho ny zavatra rehetra izay iriny fonao. Noho izany rehefa mamaly ny antsony ianao dia manomboka mahazo ain'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao dia ny zavatra rehetra amin'izay manomboka hatreo. Tsy mila hoentina mambavaka, tsy mila itomanina amin'ny fifadikanina fa miara-miasa mahasoa azy ho anao satria zay ny atao hoe olona tia an'Andriamanitra. Halleluja! Mila fantatrao fa saika tsy azon'i Josefa nitsodrano raha tsy tonga ny reniny niteny tamin'ny Jakoba nitsodrano azafady. Raha tsy niteny ny renin'i Jakoba hoe lasy ny Esau fa mandana maka ho zanakosy ho eto aty vonoina, ho eto aty karakaraiko. Zanakosy raha tsy latsaka ny rany tsy azo karakaraina fa tsy hoe izy velinina ampidirina tao ambilany fa tsy maintsy latsaka ny rany tapana ny tendany. Ao dia ohatr'izay mihitsy Jesosy. Ny rany Jesosy raha voalatsaka dia misokatra ho anao ny fahatsaraan'Andriamanitra rehetra. Voalatsaka ny ran'ilay zanak'ondry tonga dia nisokatra amin'ny varavaran'ny fahafahany miditra ao amin'ny Isaka.
ary rehefa Andriamanitra manamboatra planina satria efa niteny mialoha izy ka nitafiditra Jakoba, ajambaina mihitsy ny masony Isaka mba ahafahany mitsodrano ny Jakoba satria Esau nitiny. Ka le izy tsy miankina amin'ny fitiavan'olombelona fa le izy miankina amin'ny fifidianan'Andriamanitra. Azafatra mpitady fitiaman'olona, atao izay tonga anao tian'Andriamanitra. Ty resaka ty tsy resaka hanairana anao fotsiny hoe afaka hidraga ny zavatra rehetra, fa resaka ampiorenana anao fa possible ny zavatra rehetra miaraka amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazarety. Izy no ilainao. Ataontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ozy Jesosy zay, za manana planina sy programa tsara lavitra ho anao, tsy hitondra loha zany fa fiadanana ho anao. Ny fiafarahana io voninahitra. Teneno akaiky ny fiafarahana io voninahitra hoe fiafarahana io fahalebiazana. Tsy maninona hoe tavarao tsy maninona. Ninona hitanao aloha mbola tiako androany. Fa zao manana programa anaka an Jesosy. Fa ny ambony rehetra hoe ny zavatra rehetra hitanao androany io efa misy mpandahatra ao ambadika ao. Miara-miasa masoa tavarao tanao miara-miasa masoa io. Ho amin'ny programa tsara lavitra. Satria tian'Andriamanitra, te hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Ndaitsika ny filazana vetivety sy ny fanatitra. Aorian'izay tsika dia hiaraka hivavaka amariny ny fotoanandroany. Halleluja! Tain'Andriamanitra tsika rehetra misaotra ny tompony amin'ny afatra ny amin'ny teny ho atsika indray tamin'ity andratra amin'ity. Programantsika rapitso miverina entsika miaraka manome voninahitra ny tompo. Miray latabatra amin'ny Jesosy eto amin'ity toerana ity indray amin'ny fito maraina ny fotoanantsika rapitso miaraka miray latabatra amin'ny Jesosy eto tsika aorianan'izay samy mamonjy ny sampana ny tsirairay avy ao anatin'ny fanomanana ny croisade any fianaratsoantsika ao anatin'izany dia samy mamonjy ny sampana misy azy ny tsirairay avy. Raha mbola tsy sampana ianao dia misy sampana be lehibe ao dia afaka hidiranao dia afaka manontany ianao zay rehetra mety mba mifameno amin'ny talenta nomen'Andriamanitra anao dia afaka miditra ao anatin'izany tsika ary indrindra koa ao anatin'izany hoe fanomanana ny croisade any fianaratsoa zany dia tsara ianao mba manana anjara koa ao anatin'izany fetrehana ny croisade any fianaratsoa io araka nefa fantatritsika amin'ny 28, 29, 30 juin ho avy zao ny croisade any fianaratsoa anasanantsika rehetra koa raha mbola tsy nandeha mihitsy ianao hatramin'izay dia mba fotoana manokana koa io afahantsika miaraka miombona ao anatin'izany raha ozy izy ianao hoe tsy afaka dia hoeto ambavaka ihany koa mba ho tanteraka somatsara io asan'Andriamanitra io ary anokafan'Andriamanitra lalana ho amina famonjem-panahy ho an'olona be dehibe any amin'izany faritra zany indrindrindrindra mba ianao koa mandray anjara ao anatin'izany tahian'Andriamanitra ianao. Ny programantsika amin'ny herinandro avy dia tsisy miova ny fotoanan'ny sekoly latsinainy ny talata ny alarobia dia fahitsika tsara etsy amin'ny sop u ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fitora maraina latsinainy sekoly famahana olana ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fitahipana sy ny fanambiana toetra anasanantsika indray ireo fotoana reo. Raha niainy tsara ianao ilay fijoroana vavolombelona rehetra teo dia ny zavatra nitranga teo dia izao ohatrany misy afatra anankiray nomeny ny tompo tao anatin'ilay izy hoe apetrao aloha ny zava-panahy ho ambonin'ny zavatra rehetra. Apetrao Andriamanitra melo amin'ny zavatra rehetra dia izy mamita ny ambiny. Halleloja! Ary zay no fanahafana an Jesosy zay. Dia hitanareo tsara le taty nijoro teo hoe ao anaty mihitsy le hoe tena hoe aloaloha raha akaina kely fa Jesosy miteny ndana mamonjy sekoly fa any amin'ny sekoly le fanasitranana anao. Halleloja! Any amin'ny rendez-vous omen'Andriamanitra ny andraisantsika zay anjara voatendra efa nomanino atsika dia ataovy sarobidy ireo fotoana iarahantsika ireo fotoana ny sekoly ireo dia ataovy sarobidy namangatsika aza ny andro foaza maraina. Halleloja! Mahafinaritra be le ao ampatrina amin'le andro mafy mangatsika
fa mahafinaritra mihoatra lavitra izay ny eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Tahiny Jesosy tsika rehetra amin'ny herinandro zomantsika miverina eto ihany ao anatin'ny fotoanantsika tahaka an'izao amin'ny 4 ora tolakandro manasanao hitsangana re. Injiry ny tananao dia hivavaka tsika ho an'ny fanatitra. Maimboninahitra ny anaranao Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahana indray mbola niaraka nanome voninahitra anao eto mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Misaotra fa ianao no nitasy nanambona ny tsirairay avy ary miverina izay manome voninahitra anao tamin'izay rehetra koa nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao satria tsisy nininona avy aminay na hoe avy amin'ny fahatsaranay fa sombony avy tamin'izay rehetra nanambinanao anay no averina eto anatrehanao. Mba hakasotrao izany Andriamanitra ho voninahitra ny naranao ary mba hakasotrao ny fijoroanay rehetra kosa amin'ny fanolora-teny te hanahaka anao amin'ny fiainanay manontolo. Mankasitraka homem-boninahitra ny naranao tsarovy izay rehetra nitondra ny fanatitra teto androany, tondra ny ampahafolo-karena na sakrifisy izay rehetra famafazana ho an'ny fanjakanao ianao mahita ary ianao mahafantatra ianao amaly fiteny tsirairay avy voninahitra ny naranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitehaka mafitsika mandray mpanampon'Andriamanitra. Aleluia. Vaovao kely alohan'ny amaranantsika ny fotoana manomboka sy misokatra ho an'ny rehetra ny fafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra ho fananganana ny centre etsy bypass. Sy tehaka mafy ho an'Andriamanitra. Eto any tsy misy fanentanana arabola. Aza mieritreritra an'izany mihitsy nareo isy fanentanana arabola eto amin'ny alitara. Tsisy zany mandrakizay. Fa manipy fotsiny. Raha misy afaka manao vato ianao dia vato irankamy ao mihitsy ny anapapa. Alefaso any. Ciment mety. Zay vitanao. Melon ray vitanao tena mifonao manontolo. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Fa zao manomboka misokatra ilay izy manomboka amin'ny herinandro iny afaka manatitra eny izay te hanatitra. Misokatra ho an'ny rehetra satria trano raitsika zany toerana izany. Toeram-pivorintsika izany trano iombonantsika ao amin'ny assemblée le izy afahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Amen sa tsy amen. Dia falitsika eo am-panatanterana an'izany ho voninahitra Andriamanitra. Fofa any amin'ny lanitra ny tanao dia misaoran'Andriamanitra mifonao manontolo. Mankasitraka Jesosy. Misaotra tamin'ny fotoanandroany tena mpifaliana feno zay miara-miombona tao anatin'ity fotoam-pivoriana ity nandesina ndray ny teninao. Za Jesosy mahita fa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa izay tianao. Dia izay voantso araka ny fikasanao. Fantatray fa ny fikasanao ao anatin'ny antso dia mba hitovizanay sy hanahafanay an'i Jesosy. Ianao efa nanovanay ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay koa mila manahaka an'i Jesosy miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay. Manaisotra ireo zavatra tokony esorina rehetra fa mijoro amin'ny sitraponao ary sary-piaro amin'izany hoe fiainam-panahy fanomponan'Andriamanitra izany. Tahiny tsirairay avy raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ezaka avy aminay fa fanekenay fotsiny dia ianao miasa amin'ny alalan'ny fanahy masonao manatanteraka ny zavatra rehetra. Androany inoko Jesosy fa ao anatin'izao fanekeny izao ny marary rehetra izay tonga teo sitranonao. Kasio izy Andriamanitra izay manan'olana rehetra vaao. Izay matsiaro hoe misy zavatra mbola tsy tanteraka nefa ilan'ny tananao satria mandroso izy Andriamanitra ampeo ny zanakao. Aoka ny saray avy anapahatsapana fa tonga Jesosy tsy hanameloka anao fa tonga izy hamonjy anao. Raiso ny fahasoavana androany hariva afahanao misitraka fanafahana mamaim-poana avy aminy. Io ady io lalana hitanao ny voninahiny. Aza mangovotra na matahotra fa lehibe izay manohana anao sady ao anatinao no milaza aminao fa ny tsara indrindra sy mihoatra no izay takatry ny sainao nefa nomaniny. Mety mifanohatra ny lalana hitany masonao fa miangavy anao aza mamotsitra. Tehiriziny toe-panaraka an'Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra foana hatrany hatrany fa manoatra no mipandresy anao miaraka aminy. Tsofoka rano mifandresenao iariary manomboka androany. Fandresenao amin'ny lafiny rehetra, eo amin'ny fiainam-piankonanao, eo amin'ny asa mandrarahanao, eo amin'ny projenareo menakavy kely, eo amin'ny fiainanao izay mandalo eto ambonin'ny tany io ka ilanao ny tanan'Andriamanitra sy ny fanampiana, misy tsahany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana mahagaga. Mandren'Andriamanitra miteny fa misy zavatra impossible eto androany fa ho avadika Andriamanitra ho tonga possible.
fivoriana misy an' jesosy tsy hoe zany ny antony ivorintsika eto fa tsy azo sakanany zany rehefa eo jesosy. Jesosy tsy tonga teo amin'ny toerana anankiray nylaza hoe vitako manasitrana masin'ory Bartimeo, laro daholo eny an-dalana ny marary fa zaho avy. Tsy miteny an'izany Jesosy, fa no fahafenoany fiombonany amin'ndrainy dia zao tsy voaterizy akory no mikasika fa na le vehivavy na randra ny 12 taona tonga saina mikasika azy dia seho ny fanasitranana. No zany androany ariva ihany koa aza miandry tanana mpitandrina voaositra na miandry olona fa mifandraisa mivantana amin'ny alalan'ny teny andraisanao fanasitranana. Modi miaraka amin'ny fahafahanao, modi eny tokantranonao miaraka amin'ny fifalianao, miaraka amin'ny fiadananao, miaraka amin'ny fahafenony herin'Andriamanitra dia miverena miaraka amin'ny fitsoana fahavolombelona. Omeo voninahitra ilay tokana izay nikasika anao sady nanasitrana anao. Avofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy. Sotra fa velona ianao dia velona koa izay. Ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Raha isony voninahitra tamin'ny fotoana rehetra teto androany. Ho anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandianana rery mandrakizay Jesosy. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka minareo fiadanana. Mandehana amin'izao herinao zao lehilahy sy vehivavy maherin'Andriamanitra fa ny tompo mbanareo amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Enoy kely fotoana tena spesial rapitso anatin'ny fandraisana. Misy teny manokana ny lazain'i Jesosy par rapport amin'ny fandraisana rapitso. Ka raha afaka ianao mihaino mivantana dia tongava ho voninahitr'Andriamanitra. Raha tena tsy afaka mihitsy manaraka any amin'ny roy dia horenao any ihany koa ilay izy fa nirariana anome voninahitrin'Andriamanitra antsika rehetra teka maveo any tompo.